Eo amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia roa alaiko izany amin'ny asanjiolay no voasambotry ny polisy nandray anjara tamina resaka vonola sy famakina baky tao Toamasina sy tany Manakara izy ireo ary efa nigadra ihany koa vokatry izany ary izao tratiaka izao indray izay fantatra fa amiray tsokombakomba ihany koa amin'ireo jiolahy mpaka ankeriny. Lova Ramanatsoa no mitatitra ny vaovao. Lehilahy miisa roa no trateaky ny polisy avy ao anivon'ny sampana Adeloka Bevava Zakelika faefatra teny Anjozolobe noho ny firaisana tsokombakomba amin'ny Asanjiolahy. Araka nambaran'ny polisy-pirenena dia efa diso fantatra loatra satria dia jiolahy efa mpamerikeloka ary efa niverimberina ny gadra teny amin'ny vonjana Tamora. Ary zao voasampotry ny brigady kriminelle zao indray noho ny firaisana tsokombakomba amin'ny jiolahy mpanao fanafiana. Ny loharano vaovao dia nisy olona tonga teto aminay vaovao matototra fa any amin'ny faritra Anjozolobe iny dia misy andian-jiolahy izay mpanao fanafiana eto Andrenivohitra mitampiaidina mipetraka eny amin'ny faritra Anjozolobe iny. Rehefa natao ny rehetrarehetra velam-pandrika rehetrarehetra dia tratra tao tokoa ny jiolahy anankiroa izay efa misazy indrobe izao teny amin'ny fonjantsiafa sy Tamora izay anisany nandraisany anjara tamin'ny resaka brakazina banky tamin'ny taona 2012 sy ny vol la main armée na ny asanjiolahy mitampiadina mahery vaika izay mitana basy tsy ara-dalàna sy fankanan-keriny izay anisany nandraisany anjara mivantana tamin'izany fotoana izany ka dia izao namerikeloka izao indray izy ary dia tratra eto ampelantanan'ny polisy nasionaly eto amin'ny brigady kriminelle ireo jiolahy ireo. Marina fa io jiolahy io dia anisan'ny namandry pastera Mzina Charles sy ry Jafar izay tao an'ny kidnapping zany. Anisany nandraisany anjara tamin'ny fanafiana ny brakaziny BOA tao Tamatavy tamin'ny taona 2012 2014 teo ary ny BOA Manakara izay mbola anisany nandraisany anjara koa tao anatin'izany brakazina banky izany ary anisany nankankiriny mpivarotra volamena izay tany amin'ny karerany Anjozolobe iny koa ny tenany tamin'izany andro izany. Ny fanadihadiana izay natao ihany koa no nahafantarana fa izy reto dia mpiray-tsokombakomba amin'ireo jiolahy mpaka-keriny tamin'ny raharaha kidnapping dranga izay nisesisesy tatoato teto amin'ny firenena. Natolotra ny fitsarana androany alatsinainy 7 volana Jolay izy amin'ny rahalahy reto.